ato lasa maniritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azy bakany averina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao lalagna ne baka amin'ny sekireto jusqu'à amin'ny tragno manogny ke elaela zo monsieur gouverneur tsary nisy taminay teto zo godra fo ndraiky laposière fo misy taminay tato ke anareo ray aman-dreny naveto na tsiaro zay ato amin'ny fagnamboarana zo ke mankasitraka zay ary tegna faly be zay fokotany andavakitoko miaraka amin'ny vahoakanaka amin'ny fagnamboaranareo raha io zay zava-dehibe mitsika ato agnatin'ny quartier ty amin'ny fokotany andavakitoko ny fisiany ty fotodrafitrasa ty ka tsy hainy tsy akasitraka isotra fitondram-panjakana isotra indrindrandrindra andriamatoa gouverneur satria ny eritreritry maro ny tanàna misy 5 district ato amin'ny fatidiana ka agnisany tsy diso anjara amin'ny fisitrana fotodrafitrasa ity Nosy Be ty ka ity fotodrafitrasa ty moa nagnapetra-pialagna ny filoha Andry Rajoely baka tamin'antagny ny fikirakiragna ty fotodrafitrasa ty ka ankasitrahintsika be Andry Rajoely filohampirenenantsika eto maza mivolagna amitsika tsary nisy ny fagnamboarana beton karaha ty zao ty hela ny siany Nosy Be ty andavakitoko agnisany tsara vita nahazo azavagna tarihy atsika ato nagnano fanokafagna amin'ny fahazavagna amin'ny éclairage public niany koa atsika agnapetraka vato fototra ny agnanaovagna lalagna ty beton ny antony safidianagna azy ty koa tsara mazava amitsika ty lalagna ty mampamoramora ny olo marary baka ivelany agny Ajamanjary baka Ambonara mba tsy magnariary momba amin'ny cimetière agny fa direct mandalo baka amin'ny école Vazamy izy Somsakiry mandeha l'hôpital be mba itsaboagna vatagna tsika marary ka zava-dehibe amitsika ato agnatin'ny fokotany ty ravoravo zay andriamatoa gouverneur andriamatoa Dirkab zay misy olo tegna vice-présidente nationale tsika ka anareo jiaby io nikarakara ity fahazahoanay lalagna beton ty misy lalagna goudron misy pavé fa ny beton ty mandramaty maharitry zay madagere filohampirenenantsika izy koa fa magnaraha magnarapentry zany hoe mateza sady maharitry ka ravoravo zahay amin'ny fisitragna ty lalagna ty sady mamaha olagna ny marary mampalakilaky mandeha amin'ny hôpitaly sady mamaha olagna amin'ny lafiny embouteillage zay mampijaly atsika vahoaka jiaby atao agnatin'ny elville ty ato manambintagna andavakitoko fa izy io ndraiky tsisy zavatra kisendrasendra programa nasan'ny président Andry Rajoelina dia ny hoe azavao ny elakelan-tragno
asia jiro amin'ny elakelan-tragnontsika agny mba isian'ny fandriam-pahalema mba afaka hivalampotra koa tsika amin'ny fiainagnatsika satria nosy be ty tanànany ambiansy, nosy be ty tanàna tia fiainagna tsy matsagna fo miaigny eto fa arivariva alialigny koa misy ambiansy ke magnampy atsika amin'ny sécurité, magnampy atsika amin'ny fiaragna tanàna, amin'ny fialamboly maro isan-karazany ny fisiany io éclairage public io. Ilalagna ty zegny izy jo andavakitoko fa rehefa miakitra izy mahazo agny an-tragno manogny, mahazo miadina commune koa zegny izy ty. Izany hoe mahazo fokotany aroy. Fa izy araka voalaza teo igny merci. Za teraka teto, za tombo teto, za niasa teto, za maheray. Fa ity lalagna ty haiko loatra tantaranazy. Misy tantara tamin'ny fahatanorananay, tamin'ny fahazazagnanay ty lalagna ty. Haiko izy ty. Izy ty koa misy araiky miboaka agny Ambotsako agny mandalo andranony Amady tsy zegny. Za koa diso volagnanareo. Ya, haiko loatra ty lalagna ty nahatombo antena. Isoragna monsieur le maire satria efa nisy asa natao tagnatin'ity lalagna ty. Nangataka monsieur le maire en juin zay namezany Andriamatoa Filoha Rajoelina en région agnamboaragna lalagna maro tagnatin'ity fatriny dianaty tamin'ny taogno roso nangataka monsieur le maire nalefa taty ro en juin aby regny nagnano lalagna maro lalagna efa tsy nahazo nandianagna jusqu'à amin'ny passeport agny namboariny monsieur le maire ny grategna tamin'ny en juin agnisan'ity lalagna ty raha tsy diso ny fitadidiako. Ke eto zegny noho ny fahatsapagna fa tegna ilaitsika ity lalagna ty efa nazavainy monsieur le maire teo ny antony ilatsika izy mampalakilaky ny évacuation sanitaire zany hoe nitondrasana olo marary koa raha mbala iodigny agny amin'ny abazary kely agny na andalo ato am-pony merato tonga de magnitsy eto mba ahafahatsika misauver des vies na amonjy ny fahinan'olo zay marary. Ataotsika ity lalagna ty ary hoazavainy entreprise magnano izy rehefa aveo ny aspect technique izany hoe firy ny halavany lalagna ty, firy ny longueurny, firy ny largeurny, mandritra ny fempotoagna karakory amitagna izy ty mbala asa manomboka izy ty fa tsy endriky asa vita dia magnentagna atsika amin'ny magnodidy, magnentagna atsika ato agnatin'ny fokotaniny Andavakitoko sy agny agnatin'ny fokotany miadina commune mba samby andray andraikitra zay tandrify izy. Ino ma le andraikitra fa amin'ny asa karatia maro ny zavatra tandrema ndraindray mbala malemy tsy endriky tokony diaviny agnomby, tsy endriky tokony diaviny saretra, tsy endriky tokony andalovan'ny tomobily ohatra na tsika olombelo tsotra raha mety misy tany mbola tsy atsika diaviny. Tsy atsika koa sanatria ny vava andora mantsilagny atsika tompiny fo koa zegny no andendrobaka fanagnana atsika fa mba hosarotiny atsika amizay sady mahazo qualité ny asa tsara atsika no malakilaky koa ny amin'ny tany entreprise izy. Namezan'ny président Rajoelina atsika izy ty amin'ny alalan'ny famatsiam-bola zay amezana ny fatry 2 milliards d'ariary isan-taogno. Efa natao ny pose première pierre ny tagny Diego 1, efa natao ny tao Diego 2, efa natao ny tao Ambanja no Moaly. Tian'ny président Rajoelina fatritsika tsy adigna ny nosy be za fa tsy hitanisa zavatra maro zay mandeha eto an-tanàna fa irariatsika mba ahatsapan'izay fitiavany atsika zegny atsika amin'ny fotoagna mahamety izy fitia mifamaly mahatsara fihavanana. Tanke technicien ao anatin'ny orinasa no iresahana eto fa hazavaigna amintsika fa ty asa tia dia asa atao lalana atao en béton armé zany hoe zegny béton miaraka fer zegny ho an'izay mbola tsy malaza béton armé zegny ary misy kanaly koa zegny amin'ny sisiny ary ny vacation rano de ny commence amin'ny fanamboarana kanaly zegny atsika zao io mpanomboa ny orinasa moa efa nanombonomboka ny hady kanaly ary presque fa vita ny hady kanaly fa miditra amin'ny maçonnerie zao fa antenainay zegny les 3 mois zay hanombohagna ny asa ty zegny niany izy vao tena manomboka officiel zegny na dia fanangalatra départ zegny ny orinasa. Ny halavany lalana dia 750 mètres ary tsy eto hatrany l'école vazaha fo fa mbola agnatiny zegny baka amin'ny CG
ziskaketo koa. Ke araka ny toromarika nataony andriamatoa gouverneura teo zegny dia mangataka ny vahoaka amin'ny fiaraha-miasa zegny amin'ny fanaterahantsika ny asa satria atsika tompony tsy atsika koa araka volagniny iny handrora misy lagny hagnandro raha tsy mety amizio fa le fiaraha-miasa zegny mba hajaitsika ny fepetra izay takigna mba hahatonga ny asa ho vita araka ny règle de l'art zegny ka hazahoatsika raha maharitry zegny lalagna maharitry fa tsy hoe lalagna vitaniany ke amin'ny taogno ho avy fa ho simba. Fokontany andavakitoko atsika ato agnatin'ny commune urbaine Mosibe. Fokontany zay agnisan'ny beponina indrindra ato agnatin'ny commune urbaine Mosibe. Izany hoe atao ity lalagna ty satria amahaolany olo maro. Ao ny fivezivezen'ny olon-tsotra, ao koa ny ahafahana mitondra ny marary amin'ny fotoagna faran'izay malaky satria ato ambony ato ny lalagna tonga dia magnitsy agny amin'ny hôpitaly be. Ka ny lalagna atao eto moa zany dia lalagna en béton armé zay famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana ilay 2 milliards d'ariary ho an'ny fatra tsirairay dia ny anjaran'ny district'ny Mosibe zany eto ny anomboagna azy. Efa maro moa ny asa natao tato andavakitoko nataon'ny fitondram-panjakana fitsinjovagna vahoaka maro ato zay agnisan'izay koa maly ariva natao teto ny fagnatanteragna ny vina ny filoha andrajoelina dia ny hoe hazavao ny elakelan-tragno efa napetaka ny jiro ary efa mazava be ny magnodidiny irariagna itoizan'izay fagnatsaragna ny fampandrosoagna ny fiainan'ny vahoaka ato agnatin'ny fokontany andavakitoko zay ary indrindraindrindra ho voahaja ny fefotoagna agnamboarana ny filalana ny rehetra 700 mètres mahery en béton armé sady double voie lalagna mahakasiky ny fokontany anakiroa dia ny fokontany andavakitoko sy ny fokontany miadina commune. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra.